Matthieu 11, 28 ihany anomboantsika amin'ny fotoana. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Samy mamaky mihitsy isika. Satria afatra ho aso ho anao ilay izy. Teny kaikinao ampahirezy ho anao ty. Za teneniko anareo fa rehefa mahazo révélation dia zaho ho anaty. Satria ilay izy raha tsy lena ako tsy afaka lenareo. Raha zany robinet ka mandany rano tsy korinao amiko dia tsy lenareo. Fa tsy maintsy lena aloha za voalohany indrindra, zany hoe tsy maintsy ho anareo zay futur ao anaty ministère dia teneniko ary tsoroko anareo fa tsy maintsy imprégner amin'ny message aloha nareo. Rehefa imprégner amin'ny message nareo mipasy ho azy ilay izy avy eo ary tonga dia raisiny olona. Miara-mamaky tsika vakio anao ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no miteny, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, la charge que je vous impose est légère. Amen. Anjaranao amin'izay zany mitondra le eo amin'ny tenanao. Zay eo tadidio fa n'izao tontolo izao dia misy fardeau daholo. Misy fardeau zay ny fardeau anao tsy fardeau anaka. Ary fardeau koa tsy fardeau anao. Dikan'izay zaza mieritreritra mihitsy kalizany tsy miatra aminao pasteur. Oui, fa tsy ianao koa miatra an'ilay traiko. Satria avereno zao dia tenenina akaikinao. Ay, ok, ataoko moramora. Tenenina akaikinao jereo mihitsy masony. Ny problème misy hoe tenenina akaikina. Ny problème misy fa ny fomba fiatrehanao azy no tsy mety. Ny tiako tenenina dia zao, ny problème samy manana ny fomba fiatrehany daholo. Ny fomba fiatrehako problème sy ny fomba fiatrehanao problème anona mahasamihafa an'ilay izy. Izany hoe ny attitude anao face an'ilay problème mihitsiny, izay ny mahatonga anao resy na mahatonga anao mpandresy. Ny attitude an'i Saul efa nataontsika ela be sy ny attitude an'i Davida tsy mitovy. Ndray tonga dia lion, ndray tonga dia rain-tetaka. Reo vao rain-tetaka reo vao hitan'ny Satana mihitsy izay attitude izay hoe io fa miforotra, tonga dia ohatran'ny liona izy. Fa reo vao hitany ianao ohatran'ny liona dia izy no miforotra ambo. Androany mahita lehilahy sy vehivavy mpaporotra rambony Satana, forotra rambony vao mitsangana ianao maraina tonga dia olona lehilahy sy vehivavy mideklare. Androany indray dia Jesosy ny alfaso omega amin'ny fiainako, tonga dia périmètre amin'ny fiainanao tonga dia alefaso. Za zao raha vao andeha ho any amin'ny entreprise esaka tonga dia misokatra ny lala fampahitana fity. Za zao vao andeha hianatra tonga dia zany lohany fa tsy rambony, zany ambony fa tsy ambany. Amen. Za mahatonga antsika rehefa mifarana ny école tsy maintsy arahantsika amin'ny parole prophétique foana, prophétiser ho an'ny fiainanao anao par rapport amin'ilay lesona azonao. Mba tsy andraisanao an'ilay fardeau intsony hoe ok rehefa miditreto ianao dia sans fardeau, fa rehefa miditreto dia alaina. Nenina fardeau izay nataonao tany ivelan'ny tany tsy anao intsony eny. Tena akaikinao aza raisina intsony. Misy koa ny olona manko tena tiany mihitsy ilay consolena hoe zany tena mafy ny anahy. Misy tena revy mihitsy ny reny zavatra eny. Fa androany mba papahery, tena akaikinao mahita lehilahy papahery ianao manomboka androany, mahita vehivavy papahery ianao manomboka androany. Tsy ianao foana ilay ampahereziny reny, fa ianao amin'izay ilay mampitraka, ianao amin'izay ilay miconsole. Izy nefa ny consolateur, Saint-Esprit. Izany hoe manomboka consolateur ianao, manomboka lasa ampiasain'ny fanahy masina ianao miconsole ny hafa. Ny présence anao zany tsy ilay mahasorosoro, tsy mitondra fahasorenana ho an'ny olona, fa lasa vao mahita anao ny olona dia lasa miconsole anazy sady ilaiko mihitsy fisianao. Ianao zany, tena akaikinao tantarako zany. Proclamer eo amin'ny fiainanao zany. Za zao ilaina be amin'ny entreprise, tsy mampepebonao ilay izy. Za zao ilaina be mihitsy na amin'ny fianakavia. Ho tedavina ianao satria sambatra amin'ny mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Misy fotoana ianao tonga dia mametraka etikety za zanak'Andriamanitra nefa vao hita ianao dia ianao mihitsy ilay mpanao rotikisa. Ianao ilay mpampiady ireny. Vao tonga ianao dia tsy maintsy mifamaly ny olona. Tsy normal, fa vao tonga ianao dia tokony mifanoroka ny olona. En paix. Ao tsika. Manasa anareo hitsangana. Takan'izay fitaritan'izay on va s'abandonner. On va s'abandonner. Dikany hoe s'abandonner alohan'ny iraintsika an'ilay izy ao anatin'ilay ositra ilay hira
Dikanao misabandone dia izay andao isabandone amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny olona aza miankina amin'ny olona manana mety tsy nanana tantara ohatra ny tonton Erika teo ianao fa misy vie parallèle ohatra izany fa androany tena fotoana isabandone avanao eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy vitanao io tena kaikinao tsy vitanao io ianao reo vao tsy miaraka amin'ny fanahy masina dia tadidio fa zava-poana tena akipio maso dia laissez-vous imprégner par la présence du Seigneur. Laissez-vous imprégner. Tena hoe ho voakasika mihitsy ho voadio androany. Sakafo ny fonao ny sainanao ny fifatohanao atovy amin'ny Jesosy. Abandonne-toi à Dieu. Oh Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne. Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous sommes ici, dans le nom de Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a payé. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi. Confie-toi en j'ai besoin de toi. Toi tu es fils, toi tu es fille de Dieu. Confie-toi en ton Père. Tu entends ma prière, parle à mon cœur. Délivre-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Tous les fardeaux, les péchés, les iniquités, les fautes et erreurs qu'on a effectuées auparavant. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton vent souffle. Oh, Seigneur. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Ouvrez votre cœur. Laissez le vent du Saint-Esprit souffler, qu'il emporte tous les maux, qu'il arrache tout ce que le Père n'a pas semé, tout ce qui ne vient pas de lui. Laisse le vent arracher comme un ouragan qui passe. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Que ton feu brûle dans nos cœurs, Seigneur. Que dans ta présence, Seigneur, la parole qui va nous consoler, oh, que ton
esprit apporte cette parole, Seigneur. Oh, Seigneur. Que nous ayons conscience que l'onction brise les jours. Et que dans ta présence, la paix règne. La paix est installée. Oh, confie-toi en l'Éternel. Toi qui es fils, toi qui es fille, confie-toi en l'Éternel. Repends-toi. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Que les cœurs de pierre soient arrachés maintenant même. Et les cœurs de chair, les cœurs obéissants. Oh, recevez la parole en toute simplicité. Laissez-vous faire. Laisse le Saint-Esprit régner. Laisse le Saint-Esprit établir le royaume céleste en toi. Oh, Seigneur. Je m'abandonne. Avec assurance, abandonne-toi au Seigneur. Abandonne-toi à ton Maître. Abandonne-toi à ton Seigneur, à celui qui t'a créé, à celui qui t'a recréé en esprit. Abandonne-toi. Tu ne vas pas vaincre avec ton intelligence. Tu ne vas pas vaincre avec ta propre puissance. Laisse Dieu te circoncire le cœur. Laisse-toi faire. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te guérir. Laisse-toi emporter par le vent puissant du Seigneur Saint-Esprit. Oh Seigneur. Merci pour ce moment précieux, Seigneur. Laisse-toi, laisse le Seigneur Saint-Esprit te consoler. Laisse-toi consoler. Laisse le consolateur souffler sur ta vie. On va encore déclarer qui est celui que nous aimons ici. Qui est celui à qui nous avions donné toute confiance. Ô Seigneur, toi Jésus-Christ. Voici la voix de mon roi. Oui, c'est toi qui dis. Venez à moi, vous tous qui portent des fardeaux. Oui, je cours parce j'ai entendu ta voix. Venez à moi, venez devant son trône. Plus doux que le miel, c'est ma raison et c'est mon choix. Oh Seigneur, il est la vie, il est la voix. tu n'es pas ici parce que on t'a envoyé un SMS. Mais tu es ici, tu as accepté l'invitation de ton Seigneur Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit, nul ne peut venir à moi sans être attiré par mon Père, sans être conduit par mon Saint-Esprit. Oh Seigneur. Voici la voix de mon roi. C'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec toi, vers toi. Oh, vers toi seul, Seigneur. Mon secours vient de toi. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parle, Seigneur. Parle. J'aime entendre ta voix, Seigneur. Oh, Seigneur. Dis-lui, j'aime entendre ta voix, Seigneur. Tu es ma vie et tu es mon choix.
Ratasiki Paranas. chantez-le sur les toits. Oh mon maître, oh mon Seigneur, toi qui règnes dans mon esprit, dans mon être, c'est toi, celui qui j'aime. Dieu, mon Père, à jamais ma vie. Oh Seigneur, je n'ose plus imaginer ma vie sans toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je me repens de tous mes péchés, de toute ma vie antérieure, Seigneur. C'est le moment, les gens, de se repentir. Il veut utiliser un vase vide qu'il veut remplacer, qu'il veut remplir par toutes choses, de bonnes choses. Oh Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Regardez sur moi, oh, comment pourrais-je le fuir? Il est ma vie, il est ma voix. Chantez sur les toits, Proclame. magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie. Oh Seigneur, je t'appartiens, Seigneur. Mon corps n'est pas fait pour la fornication, mon corps est fait pour être le temple du Seigneur. Et avec ton Esprit Saint, tu construis ton temple de jour en jour, Seigneur, et de gloire en gloire aussi. Oh Seigneur, c'est toi que mon cœur aime. Je t'ai choisi comme Seigneur, Maître, Père. C'est toi, Seigneur. Fermez vos yeux, prie. Prie, prie. Confie-toi en l'Éternel. Le fardeau que tu portes là, c'est... Non, c'est pas mérité. Ne te condamne pas. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Jésus a dit à la femme prostituée, où sont ceux qui te condamnent? Et Jésus a dit, moi aussi je ne te condamne pas. C'est un cœur repentant que Dieu veut voir ici en ce lieu. L'Esprit Saint ne condamne jamais, il ne critique jamais. C'est l'esprit impur que je chasse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là viennent du diable et on les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Toi, fils et fils de Dieu, le Père ne te condamne pas. Et le Saint-Esprit me souffle maintenant que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et ce maître-là, Jésus-Christ, il a aussi dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Va en paix dans le nom de Jésus et ne pêche plus. Ouvre ton cœur. Ne sois pas orgueilleux. N'ouvre pas ton cœur à ton pasteur ou à tel ou tel homme de Dieu, mais ouvre ton cœur à celui qui t'a aimé. Ouvre ton cœur. Il est ici pour ôter ce fardeau. Tout ce que tu as fait dans ta
vie antérieure, il a une vie en abondance. C'est le moment de vivre et de passer dans une vie nouvelle, de vivre une vie nouvelle. Oh, sachez, filles, sachez, fils, qu'une vie nouvelle, une vie éternelle nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, ouvrez vos cœurs, parle, proclame dans votre vie. Ne vous taisez pas, parle. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Toi seul connais, Seigneur, mes pensées, mes erreurs, mes fautes. Toi seul peux me délivrer de ce corps, de cette convoitise, de ces désirs et passions charnelles. Toi seul peux me délivrer, Seigneur. Dis-le, confie-toi en l'Éternel. Délivre-moi aujourd'hui, c'est le moment. Tu lui dis, je vais saisir l'opportunité. Immuable le Seigneur, souffle Seigneur, Dieu mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que nous avons choisi cet après-midi, Seigneur. Et pour l'éternité, c'est toi notre Maître, notre Sauveur et Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tenez-nous kaikinao afaka. N'esprit de quoi, c'est esprit me condamner, c'est esprit me critiquer, des tas de Dieu, esprit impur à fond. Tu peux discerner l'esprit qui vient de Dieu, c'est l'esprit qui vient de Satan, me culpabiliser un os. C'est un esprit satanique, c'est un esprit impur, me culpabiliser un os. Ma mère n'a une faute dans ton phonis. Fa rehefa manafaka Andriamanitra dia tena manafaka tokoa. Tena kaikinao manafaka tokoa. Tena manafaka Jesosy. Inona ny péché efa nataonao taloha? Monsieur repentir fotsiny ianao. Betsaka neny nohatra ny Saoly tato amintsika. Raisonné 1 Corinthiens 6. Matetika ny olona ny passé-any averiny Satana foana. Le problème, c'est que na ianao tsy ampé amin'ny tenanao. Tsy haiko na ohatrino na vola nangalarina na olona firy no ny fitahanao na nangianao lainga na nitsimbanao fiainana. Tadidio fa mila mibebaka ianao. Vers 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ni voleurs, ni envieux, ni ivrognes, ni médisants, ni extorqueurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Tetsumbzano les versets. T'es quelque bonne nouvelle. Randzana teo le izy coupable daholo tsika. Satria au moins tsika latsaka tao anatin'ny ray tamin'ireo. Mety ny teninao hoe zany tsy ivrona mihitsy fa nisy fotoana ianao efa médisant. Za tsy mbola niteny ratsy ny olona fa nisy fotoana ianao efa niextorque volany olona. Nisy fotoana ianao au moins nangalatra tsy haiko sucette ohatra. Tadidio fa efa ao anatiny ianao.
fa zao vaovao mahafaly teo kaikinao zay les bonnes nouvelles zay zao jereo tsara ny fomba fiasan'ny Saint-Esprit aveo izy miteny verset 11 miara-mamaky et tels étaient quelques-uns d'entre vous mais vous êtes lavés mais vous êtes sanctifiés mais vous êtes justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Lisant un esprit de culpabilité lasa tsy mitondra solution amin'ny fiainanao fa vao mainka lasa mametraka fardeau en plus eo amin'ny fiainanao. Ny solution dia tsotra. Venez à moi, efa nitenen'i Jesosy le izy teo. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Teo kaikinao eto ambony tany. Sady mifatigué anao ny peuple ny zao tontolo zao mifatigant ny peuple fatigué ny peuple satria fatigant mihitsy satana zay le teneko anareo ianao reo vao tsy ampy zay ny anton'ny émission reny nareo ne fantatra reo vao tsy se connecté oui fantatra hitanay le numéro fantatra fa miconseil le izy tena kaikinao tsy terena nefa sao dia averinareo indray le izy dia metraka fardeau aminareo indray pasteur hoe tsy maintsy mihaino rehefa hitanao le izy fa ilainao tant mieux rehefa hitanao zao ampy anana anao ok ara fa zao le izy zay mahatsara ny hitanareo le émission ohatrany hoe larbi ohatran'ireny satria manampy anao indray ohatrany hoe olona mihinan-kanina indray tsy hoe tsy mihinan-kanina ianao tsy hoe tsy mivavaka ianao fa fanampiny ireny tena kaikinao ohatrany hoe complément hoe ohatrany hoe complément alimentaire efa misakafo anao fa misy fotoana ianao ohatrany visaka zao andinina vitamine C kely androany tsy fahotana ny vitamine C satria complément le izy azonareo complément alimentaire raha tsara aloha dia aloha mividy voasary misimisy tsara kokoa no ny vitamine C fa rehefa tena mila boost speed ianao dia mba mihina vitamine C fa tsy atao sakafo koa le izy azotsika izy ka mampirisika anareo misy ny SMS alefantsika isan'andro misy ny émission larbi misy ny école de prière alakamisy misy ny question réponse ny vendredi misy ny école différentes écoles rehefa samedi fanampiny daholo reny mba ahafahanao mandroso lavitra sy afaka am'se focaliser am'izao vie éternelle zao. Satana dia misarge ny olona fa Jesosy midécharge. Amen. Raisinoty zay. Ahafantaranao afaka ahafahanao midiscerner ny esprit miasa am'izao tontolo zao sy ny esprit manafaka anao. Ny Saint-Esprit fa tonga eo aminao dia miconsoler anao izy ndikany hoe miconsoler anao izy tonga dia décharge ny daholo. Za izy menadary eo fa volombelona nisy fotoana tamin'ny vao niditra niasa tao amin'ny fiasako zao tena c'était dur dia misy fotoana le izy miatraikatra any amin'ny vatany visaka fa ny zavatra mahagaga anahy vao manomboka fotsiny ny émission tamin'izany zareo mbola tsy nanao ny émission fa mbola za daholo nanao ny émission tamin'izay fa vao manomboka fotsiny ny émission fa tonga dia tanao mihitsy hoe velona ianao dia vita le izy ohatrany hoe tsy reraka zany satria miditra ao amin'le moment intime miaraka amin'ny père koa nazary mila an'izany tena kaikinao mila daholo ny olona rehetra atrio hoe rehefa tonga pasteur dia tsy mila mitokana intsony tsy mila mivavaka beaucoup plus ary ny tokony atao nareo rehetrarehetra dia formena ho intercesseur daholo fa tsy za tsy nahazo tenen'izany dia bon tsy mila mivavaka zany tsy mila tonga rehefa lakamisy rehefa mbola misy ny opportunité mianara mivavaka amen. Za ohatrany tsy manam-panontaniana mihitsy ka tsy hitako loatra izay idirako amin'le question réponse tsy hainao daholo ny zavatra rehetra mianatra daholo tsika alleluia ao tsika ka zao tadidio tsara ny fanahy masina dia izy le mpanala an'le charge Jesosy ny teny vous qui êtes fatigué et chargé misy tontsika tena leobe leo any fiasana fatigué zany ianao tsy maintsy mila ressource ianao avy eo aiza ianao maka source tsy maintsy eo ianao reo vao tsy maka source am'izao tontolo reo vao tsy maka source amin'Andriamanitra dia maka source am'izao tontolo zao inona ny zao tontolo zao iny am'izay le lasa tsy maintsy mivoaka boaty dia manao rêve nataly kanefa le solution tsy hita akory tena kaikinao tsy miapporter solution akory le izy jereo fotsiny zao fiainanao amin'ny entreprise eo
plus amitsika miaina an'izany zavatra zany ny entreprise tsy maintsy misy problème mandalo fa maliny sy tsy miaffecté anao tsy hoe satria tsy anala izy satria ianao hafa mihitsy teo ndraikinao miavaka ianao jamais Jesosy ka hoe nikorotana zany tao anaty barika izy dia hoe nikorotana hoe matsika aiza miboe mahay milomano angaly izy tsangana izy dia tonga mangina stop avec calme avec douceur fa ianao zany rehefa hitany satana mihitsy nela izy rehefa vao iny ianao fa tsy ampera vao iny ianao fa mitady mistressé dia iny izy tonga miaraka amin'ny angady tsy arina mamayntsika androany sisy maela androany fa ataovy izy izy miakohako eo anatrehan'Andriamanitra tsy miakohako anatrehanao miakohako eo anatrehan'Andriamanitra problème ho misy tena hoe problème misy foana fa ny attitude-ako hoe mila miova ny attitude fomba fiatrehana an'le David fomba fiatrehan'le David ny Goliath mila ianaranao isan'andro satria le Goliath koa ne mitsangana foana satria esprit le izy misy foana io tsisy olona tsisy problème zany Jesosy hatramin'ny naterahany dia tavina mivonoana ka hatramin'izy mivonoana mihitsy nisy problème foana fa résolu foana oui ou non résolu foana dia nefa ny même esprit io Romains 8 verset 11 à 15 le même esprit habite en toi dia maniny ianao tsy mahavita an'le izy ary satria ianao te hiprouver misy fotoana misy ambition le izy nandray hoe vitako tena kaikinao tsy ho vitanao io ianao zany tsy miconfesser rehefa ohatr'izay na hoe manambabina hoe tena tsy mana confiance anahy izy hoe tsy vitako le izy tsy ho vitanao mihitsy io satria na problème dia zao teneniko aminareo tamin'ny première fois nanoloranao tena ho an'i Jesosy dia censé ianao an'i Jesosy ka raha vao mandeha rery ianao tsy misy an'io Jesosy io dia tadidio fa ho avy Satana amingana anao satria fatany fa mandeha rery ianao rehefa vao mandeha ianao andeha irésoudre problème avec ta propre puissance na intelligence anao en plante io tena kaikinao zany na tonga le plantage zany plante foana le projet plante foana satria ianao no miasa saina fa tsy miasa finoana ny antsoina hoe miasa finoana mandeha araka ny tenin'Andriamanitra marcher selon l'esprit ny antsoina hoe miasa finoana miasa any amin'le toerana misy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra rehefa tafaradalana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra dia mahita vokatra ianao enjaranao zany misintégrer amin'ny tenin'Andriamanitra ny tena marina zany hoe misy tantara ao nivakitsika teo 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 10 verina amin'le leçon le intercession teo tsika 1 Corinthiens 10 manomboka verset 9 le izy teo 1 Corinthiens 10 manomboka verset 9 ne tentons pas non plus Christ comme quelques-uns d'entre eux l'ont aussi tenté et furent détruits par les serpents. Any amin'ny nombre 21 mahita an'izay tsika le tonga ny serpent de feu nanaikitra amin'ny peuple d'Israël verset 10 vakeo amin'ny anaran'i Jesosy laisy ny baibolinao dia vakeo ne murmurez pas non plus teo kaikinao oka amin'ny fimomononana zany hoe ianao mihitsy zany no manomboka manakombona n'le molotra ao sy ny fisainanao mangina ianao satria vao miaraka amin'ny argumentation an'olombelona ianao dia resy foana ny tenin'Andriamanitra tsy mila rovanao ary tsy mila marinanao fa ny tenin'Andriamanitra no manamarina anao raha misy manendrikendrika anao aza manamary tena za mihitsy ny kazangy aotsika aza manamary teny zany fa rehefa mitenin'Andriamanitra zafady na manitsy dia tonga dia ok satria ozy izy zay olona murmuré ozy izy nina teneny ils ont été péris par le destructeur verset 11 raisitsika lesona amin'izay or toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple nisy be tabe zany ny olona ny soratan'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ny tantarany ary remarquenareo fa ny ao anaty baiboly zay avy amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra azotsika exemple daholo azotsika soa daholo ny mahatonga le tsy raisitsika soa ny vakitsika teo an'kio Romains 10
verset 10 satria tsy niraisinao tsy niaro finoana le tenin'Andriamanitra. Zany ohatra hoe Andriamanitra efa niteny hoe za nahala le fardeau amin'ny fiainanao fa ianao tsy conscient ary tsy mety manaiky hoe vitan'Andriamanitra manala an'io fardeau io. Mety miteny anao hoe ahoana ny fametrahana le fardeau pasteur, ny fanalana le fardeau tsy ianao manala azy fa izy no efa mipromettre hoe avy aty amiko. Tena hoe kaikinao manatony ianao an Jesosy. Misy fotoana ianao tena hoe ka l'izy mazefatra ka ne porte plus. Zay izy ianao te hitondra an'le problème foana. Atsoroko aminareo misy problème zay mivady fa tsy hoe tsisy. Fa tsy hoentinay le izy fa hoy izy Jesosy hoe hoeto aty amiko dia ok re. Ataovy à la lettre, tena kaikinao à la lettre. Le à la lettre zany dia ampahafantarina azy le problème une bonne fois pour toutes. Jesosy ty le problème, ok. Fatan'io, tena kaikinao hitan'io. Mitomaninao renesiny. Dia ianao ve zanany dia adala ve izy avy aloha hitomany bebe kokoa aloha fa ohatra mbola tsy impression izy zany. Mais non, c'est un père tena furax tsiko. Inona zany père zany? Fa tena te hamafy ny ranomasinao izy fa ny problème, toi tu n'écoutes pas. Zay le juge 3 teo mahatonga ny épreuve tsy maintsy mijanona eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao misy épreuve mandala épreuve daholo nareo reo fa tsisy tsangano tany zay tsisy épreuve tsangano kely tsy normal raha tsisy épreuve ndray kosa aloha tena tsy normal zany fa akolitan'ny satana ny tsisy épreuve tsy hoe manozona mba hisy épreuve nareo fa akolitan'ny satana ny tsisy épreuve satria ny akolitan'ny satana mampisy épreuve eo amin'ny fiainan'ny hafa. Zany hoe manafitohina ny sasany izy manizingizina amin'ny finoany sasany izy reny ny agence Satan reny. Tsy teto moa tatitiana fa nandefa SMS izy hoe anisy témoin de Jéhovah nanozongozona ny finoany dia tena nangataka tamin'ny SMS izy zany hoe tena inona no tokony atao. Mahatonga antsika mbola voahozongozona ohatr'izany ny finoana satria mbola tsy bien basé ianao zany. Mbola tsy mino tsara ianao tena kaikinao mbola tsy mino tsara. Mbola tsy confiant tsara zany ianao amin'ny Jesosy sy amin'ny teniny hoe possible le izy. Aizako zany nitorian'le témoin de Jéhovah ty zao connaissance vaovao antsika indray momba ny témoin de Jéhovah le olona mametra tanana dia sitrany ireny no devoly amin'ny herin'ny devoly. Tena io zany tena fariseos zadoseo mihitsy zany le niteny an'i Jesosy hoe amin'ny alalan'ny Belzebouba ihany nasitranan'io sy androan'io devoly. Nampiseho ny tatitiana ho jereo anatin'ny baiboloko marika 16 15 à 18 misy an'izany dia tsy nahita tenenina fa inona hono tenenina andeha haka olona indray zay ozy izy hiconvaincre anao dia tonga dia niteneniko izy tsy mahazo miditra varavaranao tsony izy manomboka androanao fa teneno izy hoe raha mpianatra izy dia tsy mahazo miditra fa raha vonina hianatra izy dia ampidiro. Tena kaikinao ianao mpampianatra tsy manambany ny hafa tsika fa raisy ny baibolinao ampianarina ianao tena kaikinao mianatra tsika. Matthieu 28 tsy zany no mitenen'le izy. Matthieu 28 azafady verset 18 à 20. Ho an'ny olona rehetra zay mino an'i Jesosy ty zavatra ty ka aza manaiky ho ampianarin'ny olona zany ianao. Hafa finoana ny témoin de Jéhovah tadidio fa hafa finoana tena kaikinao hafa finoana reny. Reo vao tsy mino ny ray zanaka fanahy masina izy ny ray nandefa ny zanaka mba hitémoigner azy ary ny zanaka nandefa ny fanahy masina hitémoigner azy. Ny ray dia nandefa ny zanaka sy ny fanahy hitémoigner azy. Ianao zany tsy afaka hitémoigner an'i Jéhovah raha tsy manana ny fisy ary tsy manana ny fisy ianao raha tsy manana ny fanahy masina. Tany eo amin'izay le essentiel amin'le izy tsy hoe be da be ny olona angon'ny témoin de Jéhovah dia hoe marina zany be da be manao an'izany. Miara mamaky tsika Matthieu 28 18 à 20. Ampahafantariko anareo ty aminaran'i Jesosy satria ny esprit an'i Jesosy ihany ao anatinareo. Et Jésus s'approcha et leur parla disant: toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tsika zany dia nomenantsika io fanahy mampianatra io. Zany tsy midika hoe andana mampianatra foana, mila mianatra koa ianao. Fa zao reo vao hafa finoana da aza miargumenté zany tena kaikinao za tsy natao hiargumenté
tsika zany tsy natsona hidiscute hoe velabelariny eo dia hanao conférence hoe velabelariny hoe inona ny finoany slam finoany hindoiste bouddhisme nefa rany ianao lasa ecuménisme koa tsy izy ireny teny ianao fa tsy izy ireny ny esprit saint tsy niantso ohatr'izany mihitsy tsisy an'izany jesosy tsy mbola nampivorony saduseo ny londohan'ny saduseo sy ny fariseo dia hoe avita olo dia iresaka tsika hitaditady martiraisany tena kaikinao tsisy an'izany eo amin'i jesosy fa ozy izy inona teneniny Jean 14:6 je suis la vie le chemin la vérité ianao manana ny vérité tena kaikinao manana ny vérité ianao hitady vérité aiza indray allez donc enseigner za miteny anareo andreny izy menadamo hoe efa niatrika témoin de Jéhovah ko tonga dia niteneny conseil zareo raha vonona ianao hianatra dia miverena tonga dia nitenenina an'izany tsy miverina intsony zareo dia inona nataondrareo tady atoroko anareo tonga dia tsy mila antaina hoe afaka mivavaka aminao fa tonga dia mivavaka azy zareo ianao no miborkien le izy mba tsy henan'le ina le borkien ianao tonga dia mamono an'le afo zany hoe zany manana point final tena kaikinao za manana ianao manana ny Kristy zany fa tsy hoe ao trano indray dia isy argumenté efa niteny pasteur fa nylahony no miteny farany tsy miteny an'izany tsy resaka ady le izy fa rehefa olona hafa finoana ianao tonga dia boky leo amin'ny vavaka tonga dia mangina seleo le izy tena kaikinao selena mamafy tena ianao tonga dia seleo au nom de Jésus vita vavaka ry zareo tsy hitatsony nalehan'le témoin de Jéhovah asiany Jesosy raha anjanak'ondro mivaravaranao ka raha vonina izy raha vonina izy ampianarina dia ampidiro amen ary ny fanahy masina dia ametraka ny teny eo ambavanao aza manontany hoe inona no ampianariko azy hainao le izy amin'izay fotoan'izay vitanao le izy ao tsika ka tsika mila mandroso kaikinao mila mandroso isan'andro ianao mila miova ny attitude anao marche anao mila hatsaranao foana tanao ohatra ny reny mannequin reny mannequin tsisy olona manana fandeha tonga dia ohatra ny fa mianatra zareo asiana boky ety dia mahitsy be misy posture amboarina zany l'izy zany tena marina tsy ao amin'i Jesosy zany tsy olona ohatr' zao zany dia le misy fardeau be reny fa tena olona mijoro ohatra jereo ny lion misy fotoana na efa voky be ary fa mandeha fotsiny izy dia mitsoaka amin'ny biby na efa voky ary izy dia izy angamba tiako ventratra vitsy voky be ohatra ataoko image zany le izy mba ahafahanao hoe fa no le fandehany hoe majestueux dia mitsoaka foana amin'ny biby satria tsy fantatry ny biby nanao na voky fa izy avy izy rehefa hitany manoka fa hoe ke liona efa voky kay fa liona tsisy samandalo mihitsy eo anoloany satria liona izy tena kaikinao za taranaka liona joda misy périmètre tsy azo andehana ny satana mihitsy eo anatrehako sy manodidina tena kaikinao ianao ve zao mba mino hoe ny anjelin Jéhovah manodidina anao mba fantatrareo ve fa misy kristianina tsy mino an'izany mampalahelo mihitsy zany finoany anjely zany efa tolo be zany efa tamin'ny androny Gentlis zany tamin'ny androny Bigodi zany tamin'ny androny Abakoky zany tsia misy fiovana attitude Philippiens 3 vaketsika Philippiens 3 verset 13 à 14 misy zavatra exa misy fiainana taloha mila abandonnena ny zavatra ohatrany hoe ny zavatra ny témoignage ny tonton Erika teo reny raisiny expérience vécue le izy fa niraisiny lesona le izy dia hitanareo zao tonga dia libre izy ao anatin'le izy satria izy ny se repentir atao anatin'le izy ianao zay mety tonga dia mety ana aika misy an'izany famonoana be zany tena misy famonon'olona ampafiry vita ny Saoly zany nefa nohatra ny ahoana nampiasain'Andriamanitra ny Saoly ianao koa ne mety misy fotoana ianao namono olona fa tsy fantatra nanomony olona tamin'ny alalan'ny fiteninao tena kaikinao namono olona tamin'ny fiteninao anao tamin'ny fietsika sy mifanao misy olona mety tsy fantatrao fa naratra be mihitsy izy fa androany ny fotoana hibebahanao amen dikan'izany ihany koa aza masitsika fiteny tsony aza maherihery fiteny tsony je suis humble douce izy Jesosy fa kosa rehefa mananatra Andriamanitra dia strict izy
fa dans la simplicité hein, sy anatin'ny douceur ihany. Philippiens 3 verset 13 14 naran'i Jesosy frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose tena kaikinao ianao manao an'ilay izy je fais une chose oubliant ce qui est en arrière manadino ny lasa tena kaikinao manadino ny lasa anisan'ny tapatapahako le verset anisan'ny fardeau entin'ny olona dia ny lasany mbola babeny foana mandrakitiny androany za tena nifoka be ataloha dia vo tonga ny hiver dia mibaben'le adalana za dia didin'ny pasteur nampahery olona ohatr'izany zay koaka be olona koaka be dia hoe tena vokatry le natao taloha e tena kaikinao zay lasa dia lasa rehefa mandroso amin'Andriamanitra anao tsy afaka mandroso lavitra mihitsy anao rehefa mbola misy fardeau tanareo le mpanao rally reny ny tomobile mety anarana ohatrany hoe 205 any mitovy amin'le ananao 205 fa ny anazy mandeha be satria maneny ny allégène anazy ny tomobile zany ny esorony daholo zay fardeau zay tsy ilaina satria ny tanjona dia andeha mafy ny tanjona dia andeha mafy nefa ny en toute sécurité za mahatonga ny zalahy mandeha 220 à l'heure ao anaty tournant janona stable tsara le tomobile fa ianao miaraka amin'ny fardeau an'le tomobile anao sy ny confortnao tsy tafavoaka ianao ane mpanao rally mpanao rally de miracle amen mpanao rally de miracle ianao tsy maintsy esorina daholo reny fardeau reny fardeau le zavatra ny sainana taloha reny le zavatra nandratra mora mandratra taloha reny esory reny tena kaikinao esory moment androany opportunité ahafahanao misitraka sy ahafahanao miavancer vite nefa en sécurité avec assurance zany tiako teneny oubliant ce qui est en arrière zay zavatra rehetra mety vitanao ratsy taloha capable Jesosy mamafany ao amen ozy izy mantsy an'le jiolahy teo akavia teo akavanana androany dia androany any sika dia iona nefa ny izany afaka miona amin'Andriamanitra rehefa hoe vita amin'ny fiainana eto ambony tany ny olona zay voavonjy ny olona zay se repentir izy satria ozy izy le anankiray le jiolahy teo amin'ny gauche nitabataba be raha tena hainao marina messi dia ataovy zao mibaiko indray messi le anankiray tonga dia se repentir na tonga azy hoe se repentir mety sy niteny izy hoe mifony zay Jesosy fa zay mibebaka zay fa zay namono olona telo sy njany teny fa le fomba fiteniny fotsiny le betsaka vaopo tonga dia nyrenesin'ny Jesosy le izy hoe ianao fa dia tsy menatra ozy izy ozy izy tsy mendrika anao fa tsika mendrika no eto satria tsika jiolahy zany antsoina hoe repentance au fait tena zavatra sincère mivoaka avy any anaty tena kaikinao zany antsoina hoe repentance ary sinina na repentance anankiray ihany koa sy miala le esprit de culpabilité rehefa avy mibebaka ianao dia voalohany indrindra mandray andraikitra tsy hanao an'le izy tsony ary faharoa maivana tena kaikinao hoe miala le fardeau androany mahita ny fiainanao miova androany satria tena hibebaka marina ianao le izy zany tsy resaka hoe andao alika dia hibebaka tsy fombafomba le izy fa ianao mihitsy no miditra amin'le endroit secret dia tonga dia miteny amin'ny Jesosy hoe esory ty fa tsy zakako tsony je veux oublier ma vie antérieure atovy manomboka androany mihitsy le izy hoe zay vie antérieure zay faute zay erreur taloha fafao Jesosy voninahiko androso amin'ny fiainam-baovao jereo tsara ny Paul ny tantaran'i Paul Saul lasa Paul dia olona mpanenjika kristianina mpamono kristianina mpampijaly kristianina mpampahory kristianina zany nahafantarana azy na Ananiasy ao amin'ny acte 9 nareo mahita an'izany na Ananiasy disciple ary dia inona ny zavatra tao ambavana izy Saul mpamono olona ve nampandehananao ana Kristy fa izy Jesosy efa tsy zany tsony izy amen tafahoana tamin'i Jesosy indray mandeha Paul dia voadio zay le hoe vous êtes lavé vous êtes purifié sanctifié alléluia ao tsika ka tsy haiko hoe oviny ianao nanolo tena ho an'i Jesosy farany tena kaikinao manolora tena ho azy indray androany ohatrany hoe olona ohatranareo tanareo le manangan-tanana dia miaraka amin'ny saina fotsy dia makany amin'ny royaume céleste zany hoe tia Jesosy tia tena consacré tanteraka ho anao
raisiny ianao hoe izy tsisy afaka zay manantona latabatra izy tsy roahako mihitsy tsy haiko mba jereo zay verset zay pasteur any amin'ny Jean misy an'izay zay manantona latabatra tsy roahako izy ary tsy hosakanako mihitsy izy mihitsy zany tena efa tanareo ohatra hoe tiany ianao hitolo teny kaikinao mba atoloro ny tenanao Romains 12 verset 1 atoloro ny tenanao fanatitra velona ianao mihitsy ny te sakrifie koa mba ampiasain'Andriamanitra. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. En avant zao dia ohatra hoe nahazo parole prophétique zao ohatra ny tsirairay avy dia mba inonay aloha zany iny aloha ny focaliser eo manana but Andriamanitra tena kaikinao manana but Andriamanitra eo amin'ny antom-pisiko sy eo amin'ny antom-pisinao io manana but Andriamanitra ary anazy le izy averiko ihany satria veda be mety tsy afaka tamin'ny heriny noho ny circonstance fa tadidio tsara fa manana tanjona ao aminao Andriamanitra ary mametraka toky aminao izy tsika ihany tsy mahazo mametraka toky amin'ny olona fa izy tena mametraka toky aminao teneno akaikinao mametraka toky aminao ny Andriamanitra. Jesosy zao tena mametraka toky aminao hoe raha apetraka ao anatinao ny fanahiko dia tiako mba hitohy le asa famonjena, le asa famoronana, le asa famelan-keloka, le asa fanasitranana zay efa nataoko. Ny antom-pisitsika eto ambony tany eto so amin'izao tsy hoe hisitraka bénédiction dia ho vitrine ny fanjakan'ny lanitra fotsiny ny tena antom-pisina dia mifanohizana acte 10:38 fanohizana ny asan'i Jesosy satria Lucas 4:18 raisinao fotsiny Lucas 4:18 miteny l'esprit du Seigneur est sur moi dia nefa l'esprit du Seigneur est sur moi tamin'ny Jesosy ny teneny io izy miteny je vais vous déverser ozy izy le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte izy ny teny zany tamin'ny disciple dia aveo koa izy ny teny tamin'ny Pierre ao amin'ny acte 2 manomboka verset 37 à 41 izy io même Saint-Esprit tamin'ny Jesosy io ihany koa amin'ny Lucas 4 proclamé que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour annoncer, pour proclamer la délivrance à ceux qui sont emprisonnés. Ao anatinao io tena kaikinao ao anatinao io ampiasao amin'izay zany les puissances sy les autorités au nom de Jésus ahafahanao manafaka ny hafa voalohany indrindra au Jérusalem aiza ny Jérusalem dans ta famille aloha Judée ny proche-nao Samarie. Amen. Fa aza mijery le nombril ianao le nombril kely io foana aza mijery ny tenanao foana ianao hoe akany anany izy zao ny anahy mbola tsy vita aloha zao fitao aloha ny hafa za moa tonga Jesosy miteny ohatra hoe karakarao aloha ny tranon'Andriamanitra tsy vao mikarakara ny tranonao lasa manao condition Andriamanitra misy fotoana satria ianao variana mikarakara ny anao foana ny anahy foana isako mandalika dia ny anahy nefa ianao natsona ho fitahiana ho an'ny hafa tena kaikinao natsona ianao ho fitahiana ho an'ny hafa matoa ianao nasian'Andriamanitra mifanahana fanahy zay hidélivrer ny hafa hiannoncer ny bonne nouvelle ho an'ny hafa higuérir ny hafa zay le fanahy ao anatinao ka misy fotoana io fanahy io zany indraindray ohatra ny tehitsotra zany hoe mais tu bouges pas fa ino ty ataonao fanehoana ny zanak'Andriamanitra zao tena kaikinao fanehoana ny zanak'Andriamanitra en avance me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but aza mitraînina tsony zany zany foana koa ny pasteur cours vers le but taiza zao tsika nahitan'izany courir vers le but zany David raiso ny baibolinao any veritsika kely le izy satria tsy maintsy miletra amen 1 Samuel 17 verset 51.
tio. Aza mbola izy ry écran. Izy ny azakazaka. Verset 48. 1 Samuel 17, 48. Et il arriva que, comme le Philistin se levait et venait et s'approchait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers l'armée adverse pour rencontrer le Philistin. Tena kaikinao zany audace. Zany ny fahasahiny zany mila anananao. Tadidiko tsara fa ny fanahy maloto anie mahafantatra ny fanahy an'Andriamanitra sy mahafantatra ny zanak'Andriamanitra. Fantany ianao. Nisy taona Paul nisy taona eny Paul moa zany nanana zay témoignage zay. Rehefa tonga avany ny zanak'Iskeva dia ozy izy roanay ianao devoly amin'ny anaran'i Jesosy zay torimy Paul dia nitodika ilay démoniaka teo izy fantatro Paul fantako Jesosy izy dia fantako Paul fa nareo mba izy teo kaikinao raha vao tsy mahafantatra ny identité anao dia fantatrao mahazo anao inona ny nahazo an'ireto na mpijalian'ilay démoniaka zany mahatonga an'ilay fampijalian'ny satana satria tsy nahafantatra an'ilay identité any izy sady satana koa tsy mahafantatra an'ilay identité any zany hoe fantany fambolana azy mbola nisy prise zany tao afaka ny sacrosiavany Satan ao tsika ozy izy fantako Jesosy fantako Paul fa ianareo mba izy zany hoe tsy voasoratra tany an-danitra ny anaran'ireto zanak'Iskeva reto tamin'ny fotoana io ao tsika ka le zany ny identité anao mila kolokoloanao mila ataonao zay tsy andotona ny identité anao misy ene tena zanaka mampalahelo indray aman-dreny mihitsy ny hoe tena mitondra ny anarany misy zanaka multimilliardaire dia ny afantarana an'ilay izy tsy mba zavatra tsara tsony fa zavatra ratsy mba tsy tenenana ohatra mahafantatra ohatra be tabe tsika tsy mba malaza tsara mihitsy raha voare ilay anarana fa tonga dia ratsy foana nefa ilay ray aman-dreny mba mifofotra ery fa le zanany satria efa cuillère d'argent ozy izy ny fomba fiteny zay cuillère d'argent vao tonga dia ambonin'ny tany dia manaonao an'izay tiany tsy mahafantatra ny fiainana sy zavatra misy eto ambonin'ny tany tsika tsotr'izay tsika mahafantatra satria tsika niala avy amin'ny tany tena kaikinao tsika ny esorina ary nampidirina ho tonga nafidirina ho tonga famille ao amin'Andriamanitra tsika dikan'izay ny identité anao io tadidio tsara fa sarobidy be mihitsy mitondra ny anaran'i Jesosy ianao eny kaikinao mitondra ny anaran'i Jesosy le mitondra ny anaran'i Jesosy tsy le mitondra anarana hoe je suis chrétien asiana poisson ny voiture asiana verset biblique rehetrarehetra fa le fitondrana ny anaran'i Jesosy le tena hoe fanehoana ny le fruit sy fanehoana ny fiainana hoe miaraka an'i Jesosy tena any Jesosy tanteraka ao tsika ianao zany mila tena maneho an'i Jesosy foana fampianarana ny zarana ny groupe de louange ty fa zarako kely aminareo le izy tadio tsara fa rehefa manao faute ny anankiray dia tsy izy irery ny sanctionné ataoko hoe équipe raha manao faute ny anankiray malaza moa zany zao ny ataoko hoe intizy malaza zao coupe du monde raha malaza ny coupe du monde zao dia raha ohatra ka leo amin'ilay star ny équipe no misy manjoa azy dia tadidio fa tsy le star rery ataoko hoe tsy star fa le firy moa ny équipe 11 raha 11 ka raha manaonao foana le 11e joueur dia lasa 10 lasa pénalisé daholo eny 10 dia ohatran'izay koa tamin'ny toreny zareo ohatr'izay koa ny groupe de louange raha misy anankiray aminareo reo maningana tadidio fa ny rehetrarehetra ny équipe rehetrarehetra ny tonga dia mauvais daholo miarabe dia fa misy taona manko ny olona tia tena be dia mieritreritra ny tenany foana hoe za tsy ohatr'izao dia izao zany nefa tadidio tsara fa ny identité hoentin'ny tonton hoentin'ny taty dia tadidio fa Jesosy foana ny identité resaka eto sy ny anarana fiangonana sy ny anarana mission misy ianao tena kaikinao tsy izay le izy fa le identité an'le olona na
nanavitra anao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Zany hoe raha misy zavatra tsy mety ny ataonao tadidio fa tonga dia Jesosy foana ny teneniny. Izany ve mampivavaka dia rehefa nizany teneny amin'izay Jesosy mihinana amin'izay. Ohatrany hoe voaverina voakapoka indray Jesosy rehefa misy faux pas ataontsika. Mila miova attitude tsika tenenkakinao miova attitude. Mila mitandrina zany tsika na ao anatina membre-na église anankiray na membre-na assemblée anankiray hoe mifampitsinjo sy mifampananatra sy mifampizaka sy mifampisitona any ambony zany ny tena marina adinozy arrière ndao hiaraka androso tenenkakinao ndao hiaraka androso. Aza mety hoe fiteny na fietsika na fibedesana anankiray ohatra ny lasa ampembotra antsika indray fa bon oublie ce qui est en arrière, porte-toi vers l'avant, cours vers le but. Jereo zao amin'ny foot reny taklany anankiray fa nga izy tonga dia mijanona teo fa maninona ny takle lahy fa vao maizy micourir vers le but satria ny but mampiditra ry fa tsy hoe ny olona ny adversaire tsy maintsy eo izy takle anao. Tsisy ny fotoana Joshua nametraka azy mais pourquoi le jaune ne passe jamais au rouge? Tanao zay zao fisaina misy fotoana fisaina ny olona ohatry zany fa nga izy ty fa passe balle ny 22 dia samy mamono any amin'izay tiany indray adversaire rehefa miditra any amin'ny ino tsy any amin'ny but fa any amin'ny partie misy anazy camp any ianao tsy maintsy ataony zay anakanana anao tsy tonga ary amin'le surface de réparation minarany zany ary amin'le surface de réparation rehefa tonga surface de réparation vao même strict ary zareo azonareo ve zany zay fomba fiteny Joshua zay tsy mety mihitsy mais pourquoi papa il ne passe jamais les jaunes ne passe jamais au rouge satria naka rouge izy zany tamin'izay ka tsy resaka hoe sentiment zany tika hoe lahy tsy mikitika mihitsy ty resa non satana tsy maintsy mamingy any tena kaikinao zay ny asany fa ny asako hoe tsy maintsy mamono. Amen. C'est ça que jaune sy rouge sy ny karazany satsika teo fa tsika fotsiny tsy maintsy mamono. Une épreuve tsy maintsy misy fa toi cours vers le but et ne rate pas ta cible. Amen. Ianao zany tsy le voaka ny tsy le miala eto ambony tany anao dia ataony olona iny dia tsy maty tsy nahafaty penalty fa ianao le iorahana alléluia. Ao izy izy rija zay zany zao izy ny tena tiako. Anao le hira teo idino anao le hira ndritra izy matadidy azy le hoe mba ohatrany hoe martyrisé ny didako mba tadidy kely zay reto tsy ino moa le izy ohatrany hoe ohatrany hoe soldat tena vaillant soldat zany nidirany lanitra tehaka mahery fo ino izay hira zay mba jereo kely ny mama ataontsika le izy avy eo zany ny tiany Jesosy mahery fo andritra miditra ny lanitra ianao dia mitehaka fa tsy le mampimenatra tena tonga ty ihany le fa tena mitehaka Andriamanitra faly izy ary rehefa mijery fahavolombelona tokoa nareo tena marina le izy fa ny olona miditra ny lanitra tokony izay tokony faly ny lanitra hoe tena nanao ny ainy-tsy ho zavatra ny olona iny zany mba ataovy eo anatin'ny fonao hoe courir vers le but. Paul mampianatra antsika eto je cours vers le but tena kaikinao za courir vers le but ndao aloha hitsangana vetivetika dia mivavaka tsika proclame za hiazakazaka hoe hiazakazaka ako tsy miaraka miazakazaka tsika ohatra manao marathon de Paris fa hiazakazaka ianao courir vers le but mitanjona tafita sy mahavita an'le izy. Amen. Vavaka tsika Jesosy eo ndreto zay mandre an'izany teny Paul ho an'ny Philippi zany on oublie ce qui est en arrière et on se porte vers l'avant et on court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Proclame vava alefa somzay tatolory zay zavatra zay Jesosy eo apio ary hiazakazaka meo hery hiazakazaka taky ny Eli ndroany dia menao hery tamin'ny alalan'ny teny indray ahafahako miazakazaka Jesosy eo reraka taky ny Eli androany fa
Atalohany androany reraka taky ny Eli fa androany dia nifahananao sakafo taky namananao sakafo any Eli ka na 70 andro 70 alina ny azakazaka ary dia tsy vizaka tompo io esprit de puissance io esprit de puissance io aty anatinay ka afahanay miazakazaka tsy ho diso anjara antsony amin'ny anara-maherin'i Jesosy je cours vers le but amen mazo toerantsika otsika aza mirarazany cours vers le but avy aloha ny olona hitakily pasteur nitakily eny taky nitenen'ny ratsy za tsy arbitre za tsy ame carton jaune tonton na carton rouge ny taty fa tsy maintsy mandamina fa ny arbitre tonga dia mijery vidéo kely izy no tena faute tsy ano aza atsona arbitre ianareo sans moi régler problème mifakazaka ao anatin'ny assemblée matoa ianao mahita an'le pa eo voalohany indrindra misy potra mila esorina ao tsika ka mipotra tsy maintsy esorina mipay koa tsy maintsy sofina amen fantanjona any amin'ny farany rehefa ohatra tsika ka te ho tafita tsy maintsy misy condition nécessaire tsy maintsy ho atao ny condition anankiray resinoty c'est de ne pas se laisser détourner du but zany hoe garder les yeux sur l'objectif zay zany tanjona anankiray école des solutions tsika androany fa tsy maintsy manana tanjona ianao na amin'ny zavatra vie naturelle iainanao andavanandro na vie professionnelle zany na ho fitezany zany manana tanjona ianao zao raha nisy zavatra hoe niainanao taloha raha mananjanaka ianao ankehitriny adaly ianao raha ohatra hoe tianao hiaina pire ny zanakao zany tena tsy mendriky ny tsy mendriky ny ray aman-dreny mihitsy fa ny tena ray aman-dreny vanina dia tonga teo anaty se sacrifier mba hatonga any zanako tena ambony izy taona nisy nandefa anecdote kely zay za sura fa tsy haiko izy lazainy olona fa hoe tantara tena nisy le izy fa tsy haiko mety misy matadidinareo nisy ankizy nandeha niatrika interview ana resaka asa dia nijeren'le atao anatin'le interview zany nahagaga be fa ny tanan'le zazalahy no nijereny de izy montre moi vos doigts ozy izy dia nijereny de izy dia hitan'izany le doigt dia ozy izy hoe ary madio be eo ny tananao zany ozy izy ohatrany to tsisy ina hoy anarany te tsisy kitro mihitsy izy zany dia ozy izy hoe tsy tena tadidiko tsara le tantara fa zay fahaizako azy eto no hitondrako anareo an'le izy dia izy hoe inona ny fianarana ataonao dia zao dia tsy tadidiko hoe mifakafantatra moa le patron sy le dadan'le zazalanga raha tsy diso ohatrohatra zay ngamba le izy dia izy andana ozy izy eny anontaniho any dadanao hoe avaiza le kitro zay eo amin'ny tanany dia nody izy zany dia rehefa azonao izy io dia miverena aty amiko amin'izay ianao dia nody izy dia nijerenany koa ny tanan'le dadany sady mainty be dia ohatrany hoe tsy azo jerena mihitsy zany ny feno kitro be dia nanontany izy hoe zay izy zany voatra mba ny s'intéresse tamin'ny vie any dadany koa dia ozy izy mantsy any dadany hoe fa taiza nazonao andreto dia niteny amin'izay izy nysoa zay zany vao nyresaka koa izy mianaka dia niteny ny dadany hoe hitanao ny fianaranao io vita dia no reo kitro reo no reo ratra reo no reo tanako maloto reo dia ny lesona azo tamin'le izy dia tsotra fotsiny hoe misy taona ny ray aman-dreny tsy fantatry ny zanaka mihitsy hoe mifofotra ho anareo zanaka zany ho atsika zanaka mila reconnaissant fontsika amin'ny ray aman-dreny peu importe ny zavatra vitany zay zao anisan'le hoe mila mioubliena ny arrièresika mamela ny eloko dada sy mamanareo mamela ny eloko reo ancêtre anareo reo fa mibeba fa teneny kosa hoe manomboka amin'ny génération ko amin'izay ça va être bonne amin'izay amen
satria ny ancêtre anao ny dadabe anao sy ny bebe anao ny papanao mety plongé tao anatin'ny fanaovana otsy ny karazana zay zao tao anatin'izany tsy hametsiny anazy zany tamin'ny voalohany na metsiny hoe inona koa ary zany sy ny karazana fa rehefa taty aoriana zany izany tao anatin'ny tsy fahalalana fa zao kosa à partir ny génération ako sy ny taranako ça suffit kaikinao nouvelle génération zany hoe mihatsara zany mivoaka aminao zany mahatonga antsika ny kolongazokolona isorantsika ny tatirina sy taty français manampy le izy ary mitodika aminao ray aman-dreny isaky vita zao sekoly androany mba raiso reny kahiean'ny ankizy tena marina zany raiso antanio zanakao inona nataonareo tany ao manampy ny zareo tsika zareo zany eo manampy atsika zareo tsy hoe nono rehefa sabotsy de hoe sitrany mba ndrisany mba hoe eto tsika tsisy mpanakorotana non ils sont pas là elles moa zany zao elles sont pas là pour être les nounous de nos enfants zay mivady zao tena mahita mihitsiny efa mampianatra zay ohatra fa mbola nanampy be da be mihitsiny izy mirahavavy tehakitsika eo an Jesosy aloha ary mba encourageo ry zareo inona mety ilainareo na fitaovana na ohatra zany besoin de prière na ohatra zany fa aza hoe iny tatirina iny français any aleo le mibedesan'ny fanahy masina antsika tamin'ny voalohany tany mbola tamin'ny Pantin tondram-bavaka zany tena hoana marina Jesosy nanaovana andreto zazy reto teny directa tsara mihitsy ny fanahy masina tamin'izay éduquer aloha ny ray aman-dreny éduquer aloha ny ray aman-dreny satria hoazy ny proverbe 22:6 tonga saina be atao anatin'le izy dia hitako tsara mihitsy aloha nareo fa d'accord daholo ny ray aman-dreny satria rehefa nareo ary ny tsy éduquer dia mitovy amin'le zoko vavomela ihany ohatran'le tamin'izay tao mbola nandeha namangy tany sosa voateny le izy tany amina fiangonana anankiray tonga le ray aman-dreny tsy miditra an'le fiangonana foana fa aterineo de hoe école du dimanche vas-y lasa izy mihodina balady za mihitsy le izy verina izy aveo mirava 1 heure plus tard verina izy aveo dia miditra le zaza dia aveo rehefa tsy mety le zaza dia izy le pasteur mihitsy ny tsy alehany le prof ny école de dimanche mihitsy tonga dia tsara zany teneniko anareo an'izany raha misy mitenitenenireo izy mirava avy reo nareo tonga dia nareo mihitsy ny tsy teneniko anareo ny tsy vanina matony zaza tsy vanina ny ray aman-dreny mihitsy ny tena tsy vanina ary fomba tenenany zany amin'ny teny gasy mazefatra zany tianao vanina ve ny zanakao tena kaikanao tianao vanina ny zanakao te zao amin'ny fomba kristianina tena marina zany hitanao zay le électrochoc tsy maintsy hozongozona antsika mba handraisantsika fepetra ka manomboka zao raha ohatra ka ilaina ry izy mirahavavy hoe asiana soni mihitsy le cahier alefaso fa na zay mivady koa ary mba hanao soni any am-pianarana ary tsika manao an'izanyko marina zany fa misy taontsika tsy fantatsika koa hoe inona ny ataon'le zaza inona ny programme nataony tao marina ve zany aloha ka tsika koa zao tonga eto mianatra mirecevoir enseignement tsika tadidio fa mivoadina voalohany indrindra dia zay le ampitsoroany Jesosy eto ary misy rapport zay hoentina amin'i Jesosy hoe zao indray ny zavatra ny zaraina atao dia manao suivi zany hoe mahatonga le suivi reny ao tsika le zany tsy hoe tena mila vanina kosa ry zalahy tsy mila vanina ho ale izy fitiavana le izy ka jereo tsara todika any amin'le zanaka teo dia ozy izy le dadany ny fofotra ozy izy mba tonga anao ohatran'izao dia fitaoriana kelin'io nahita documentaire zay sinoa sinoa milliardaire izy tsy haiko raha tadidiny pasteur Mirindra sinoa milliardaire dia inona ny zavatra nataony satria ny fofotra be ny ray aman-dreny dia ny fofotra be tsy ray aman-dreny fotsiny fa village anankiray mihitsiny nandefa anazy nianatra tsy haiko na taty Europa na tany États-Unis zay dia lasa milliardaire izy dia inona ny zavatra nataon'le rangahy reconnaissance ville ray manontolo mihitsiny nahatsanga tatirinana hitany nahatsanga ny tena nanaovany immeuble sy zavatra tsara tare dia mividana Mercedes classe S daholo le tokantrano reconnaissant tsy nijery izy fotsy nanao sacrifice reto bon meko fa tsy hoe iny izy milliardaire dia tsy hitapopoka nanidiny tena zany tena tantara mahafinaritra nefa n'le rangato ohatra ny totsy kristianina koa tena kaikinao mila mavita plus tena
tena mahafinaritra tena nahafinaritra izy afaka tapenareo amin'ny Google mba raisy mihina mba jerevantsika koa manaraka fa mampananina le izy mba le fasy tatirinazy raha mbola hita mety hita na mety tsy hita tsony mety sarotraritra aloha le izy fa tedavina antanina monsieur Google aloha le izy fa tena nafinaritra izy listre trano ray fa immeuble be be dia à chaque famille nomeny Mercedes classe S tsy mba Clio ray avy Mercedes classe S mihitsy dia tena mahafinaritra zany le izy ka zao ao aloha miverina atao anaty lesona tsika mandroso ny lesona ny condition voalohany zany azafady c'est de ne pas se laisser détourner du but fa garder les yeux sur l'objectif. L'objectif aloha voalohany indrindra dia an'Andriamanitra. Hoy tsika tamin'ny heriny sy tamin'ity semaine ity resaka momba le parole prophétique reny ny tanjona voalohany indrindra dia tsy maintsy royaume foana. Rehefa miteny Andriamanitra ka hoe anao an'izao zao anamboatra an'izao fiainanao anao an'izao hitanao anamboatranao sy ny karazana tadio fa manana tanjona izy ho an'ny fanjakan'ny lanitra kaikinao voalohany indrindra tsy ianao aloha manefy ianao izy fa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra higanena amina voalohany indrindra ka isory amin'izay zany ty fitadiavana hoe parole prophétique ho anaty tsy ho anao le izy fa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Averiko ihany mbola iresaka momba an'izay tsirairay avy anantona anareo dia hanampy anareo amin'izay hoe compréhension an'le parole prophétique zay ary aza raisina mahery le izy na ohatr'izany fa raiso amin'ny fotsotra fotsiny dia teny eny Jesosy tena vonona anao an'le izy fa vonona amin'ny fanahy masina hanamboatra anao ohatr'izay zavatra zay zany na tonga amin'ny Paul ny teny hoe ce que je fais aussi izy oublions ce qui est en arrière. Vous dites Paul, j'ai décidé d'oublier ce qui est passé. Aïzar misy an'izany ao anaty Baiboly 2 Corinthiens 5 verset 4 verset 17. Corinthiens 5 17 miara-mamaky sady miconsoler anao le teny manko no miconstruire vaovao indray ao anatinao ary raiso hoe anao le teny fa raha teto zao ihany na tena ho anazy mihitsy zany enao no eto enao no natsony dia anao le izy zao le izy 2 Corinthiens 5 17. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature tsy créature efa nisy une nouvelle créature. Jesosy le prémices les nouvelles créations izy les prémices les nouvelles créatures manana corps glorieux sady izy le manana pensée céleste hoy izy Paul zay manana ny Saint Christ nous avons la pensée du Christ hoy izy fahasahiny zany tena kaikinao fahasahiny zany les choses anciennes sont passées tena kaikinao efa lasa ny zavatra rehetra. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mila fatatrao zany, mila hainao, enao manao an'le izy, enao no misaisir an'izay hoe je vais oublier ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Les gens tena courir vers le but. Tsisy équipe mihitsy ny amin'ny coupe du monde ka hoe manao passe-passe tsotsotra fotsiny fa micourir pendant 90 minutes micourir tsy maintsy miessayer mamono but ary amin'ny camp adverse fa tsy eo amin'ny camp ihany izy dia atsika amin'ny baolina ry zalahy vita ny 45 ndray ataovy sy hitazomana amin'ny baolina tsisy an'izany tsy maintsy manana tanjona tsy maintsy mivoaka mpandresy tononko aminarany Jesosy fa ianao tsy maintsy tafavoaka mpandresy amin'izay amin'ny épreuve zay alalovanao tafavoaka mpandresy ianao satria icourir vers le but ianao tsy natsoina ho resy zany fa natsoina ho mpandresy satria fanahy mpandresy ny ao anatinao tsy fampahirezana zany fa famoazana an'le identité anao zany aza manaiky kendakendany satany zany. Amen. Tanareo le hoe tsindriny fanantany tsindriny fanahy maloto ataovy malala anaran'i Jesosy
Lazare mbola tratran'izany misy fotoana izy ozy fa ahoana koa anao manao an'izany misy fotoana se culpabiliser sao dia tsy normal dia nisy fotoana nariany pasteur Bonquet ny teny an'izany za ozy izy amin'ny alina mbola ao anaty nofo koa mbola mandroaka devoly za aika izany zavatra chose normal le izy ka normal le satria satana koa mitady fika andaraboana anao na dia ao anaty sommaire ianao ka fandroana devoly tsy kilalao fa zavatra tokony atao amen satria tsika eto ambonin'ny tany tsika mitafika misy foana fa nitafika ao anatinao mirassuré anao mahery ny Andriamanitra ao tena kaikanao mahery ny Andriamanitra ary malgré anao le izy fa les anges du Seigneur eo akaikinao izy mahazo mierina foana satana fa aza taitra aza manao hoe vao misy miteny kely dia tonga dia touché anao fa ahoana ary mbola touché amin'ny teny zany ianao tena kaikinao fa ahoana ianao mbola touché foana tsisy zavatra tokony hatouché anao zany mahazo mitoraka izy aiza misy an'izany ary psaume 91 tena kaikinao mba ataovy tsy anjery reny farany psaume 91 mitifitra izy fa maninona tsy mi-atteindre anao Ephésiens 6 mitifitra izy Ephésiens 6 10 à 18 mitifitra izy fa ianao manana bouclier le bouclier zany ianao tsy haiko nataonao any amin'ny lamosina ve sa tsy haiko bouclier zany atao eto amin'ny devant mahazo mitifitra satria ianao micourir vers l'avant tena kaikinao micourir rehefa micourir dia vers l'avant hoe tsisy olona micourir vers l'arrière rehefa micourir ianao dia any tanareo any le izy fiarovatratra anao fa tsy fiarovan-damosina akeo kely any ary tate Ephésiens 6 fiarovatratra anao ao amin'ny teny frantsay moa izy ino moa zany armure le cuirasse le izy eto amin'ny tratra zalahy moa tsy dia nisy abdo zany zalahy tamin'izany fa nasiany sarina abdo le armure tsisy fiarovan-damosina atao satria courir vers l'avant tena kaikinao hoe mianara amin'ny Jesosy courir vers l'avant oublie ce qui est passé indro toute chose sont nouvelles zany hoe mioublier ny échec androany zany tsy te ahitanareo tsony mbola misaintsaina ny échec ihany ka le izy anery zao paster tamin'ny herinandro zay zay tamin'ny herinandro va any ka le izy tamin'ny ray vola izy mainka efa tamin'ny ray volana efa ok zay inona ny rapitsonao tena kaikinao inona ny rapitsonao inona ny hoavinao zay mihitsy inona ny rarahinao an'izany ny omalinao zany mibeba efa nampianarin'i Jesosy zay momba ny resaka temps zay tsika école des solutions koa resaka momba ny temps tsy miembotra zany na ny montre boribory tsisy montre moata fa na montre boribory dia mihodina manao ohatran'izao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 à refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ohatr'izany journée anao ataontsika hoe miainga amin'ny 10 maraina mandrapa tonga ny alina an'iny dia avy eo mody masoandro fa maraina an'iny verina indray masoandro misy cycle doisika Andriamanitra dia manantena an'izay eo amin'ny fiainanao isak'alina aloha dia manaova bilan mifona diovy ny fonao diovy ny fisaintsainanao fa tsy maraina ny andro dia mbola tezitra amin'ny vadinao indray ianao andeha hiasa ianao dia mbola tezitra amin'ny patanao ihany ianao ianao zay dia mauvais ianao mauvais eo le pata mety efa tsy mivaky lotsony ry ianao vao mahita azy dia tezitra fa ataovy koa ianao tsy tezitra fa satana ny rombotra voaloha marina zany andeha fa SMS le olona tezitra anao omaly reny dia toroy fitiavana fitoriana fitiavana voalohany indrindra amin'ny fihetsika amin'ny famelan-keloka tena kaikinao famelan-keloka aza mitazona lolo-po amin'izaniza zany amin'ny anaran'izao sahako mijoro eto za tsy manana lolo-po amin'izaniza zany tena sahako mijery tenen'izany izy fotoana nangataka an'i Jesosy hoe zay olona niratsako ny fony na nataoko malahelo ampafantaro fa manao Jesosy nisy fotoana nanao entretien tamin'ny heritaona tamin'ny décembre tamin'ny 2017 dia nanantona le interview annuel reny dia niteny tamin'le chef lehilahy sy vehivavy dia tonga dia niteny any tamy
tonga dia niteny tamin'izareo zany ny anana tonga voaloha ninona hoe zay teny zay voateniko tamin'ny ratsy taminareo tamin'ny hafa tena mifonako aminareo au nom de Jésus gagatra zareo tsy nareny ininy zao nataoko ale satria niteny satria nanao mihitsy tanao zay tsy tiako miresaka loatra rehetra pause dia andao iaraka inakaniny rara mihitsy amin'ny mandeha satria ankabeazana ny fosy tu vois zay le chef opa foana tsy mba mihitsy j'aime ma chef tsy mbola nare aza mihitsy tsy maintsy opa foana eo ambadika le izy la sorcière ianao moa zany dia manafaka fo tsy ambinina au nom de Jésus zay avy eo izy ampijaliny le sorcière tangelan'le sorcière zay aveo izy ihany manosy tena dia sorcière no mitondra azy inona ny ataony sorcière ampinaniny tsara mihitsiny manomboka androany tsofirano mpiara miasa aminao mpiara chefinao ny fiasanao ny ao ampiasanako ane tena izy fotoana ny tsy mivadika Jesosy napiditra anahy tao amin'le asa tao amin'io asa io izy ary tena marina zany Jesosy mihitsy nanokatra ny lalana fa impossible nidirako tao amin'le asa rehefa joroko fahavombela aminareo fa zany ndray no miforme architecte ary le architecte tsy mahafantatra amiko mihitsy za ty neka tsy manana ny diplôme akory asa raha hitanao le SMS diplôme resaka architecte daholo izy dia me fotsiny raisiko fotsiny moa le izy zany fa za tsy miteny le ankizy zany hoe tsy voaray amin'io raha ohatra ka araka ny fisainan'olombelona analaiko le izy dia ataoko le izy ka Andriamanitra zany teny kaikanao Andriamanitra zany ka ianao manomboka zao tsofirano ny fiasanao raha ohatra ianao tonga voalohany ao amin'ny dépôt an'izay miasa resaka dépôt sasy le diable azy tonga dia hoe zany tonga voalohany dia eo mana bebe tare eo aloha mandrapa chasse les démons optimisons l'air amen ao tsika oublie les échecs teneno kaikinao oka zay ny échec aza manao partie d'échec reny tsony fa reny tonga dia lasa échec maty foana fa aza manao jeu de dame be resaka koa fosafosa fotsiny eo tonga dia le jeu le mamomby baolina reny misy fotoana koa ny succès amin'ny passé koa ndraindray tsika ndraindray koa tadidiko mihitsy le ohatra zao misy fotoana koa misy fotoana koa ny réussite tany amin'ny passé misy fotoana koa mila alefany amin'ny oubliette koa satria manatanjona ianao ary sady manatanjona koa Andriamanitra andeha ho lavitra ianao androany école des solutions mila dinao na ny échec mila dinao koa na ny réussite taloha mandeha ihany iny le fa niraisitsika foana Ratrema William manteny an'iny ahoana zay tsy namanao tena kaikanao za tsy mifaninana aminao mihitsy za mifaninana amin'le zako maly hoe teneno izy tsy tenin'Andriamanitra zany fa tena tempaindray amiko tena parole de sagesse mihitsy iny tena azo iny tsy namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao maly inona ny tsara vitanao maly jereo ne reny mpanao 100 mètres reny tsy hoe jereo tsara tsy en une journée ve navitan tsy en une journée nga le en une fois navitan bolt battre le record du monde tôt une journée tamin'ny qualification dia tamin'ny finale fa tsy hoe efa navita dia efa péperisme amin'izay fiainako navita mbola kaizaka mbola possible pousser à fond le moteur les gars amen pousser à fond le moteur mifonoanao pousse à fond matony épreuve ao anatina entreprise sy ny karazany pousse à fond donne-toi à fond fa za manaiky lembenana kosa dia tsy manaiky lembenana indray tsy hoe miencaissé foana fa misy taona ianao rehefa tokony joro tonga dia mijoro misy taona tao ampiasana tonga dia nisy zany ianao esclave sy ny karazany na apetrako tamin'ny plasiny tsara mihitsy misy taona ianao mila miteny misy taona ianao misy tsy maintsy miteny hoe mipetra tsara rehefa ao anatin'izay place ianao mangina le olona satria matoa zay ianao le tsy be teny iny no miteny fa tany tsara mihitsy fa misy zavatra hafa amen fa hitanao le olona be tabataba reny tsy tsenon'ny olona tsony ny farany marina zany sa tsy marina fa matoa zay ianao le mangina fa miteny tapoka efa tokony tsy teny ianao zay fa niteny ao zay raisinao ty aza mirumine amin'ireny échec nareo reny tsony tsy mampandroso
fa inona ny échec ataovy tableau le izy zay le 1 Corinthiens 10 9 à 13 teo ataovy tableau le izy de inona moa zany ny échec naninona ty ohatra hoe mijery amin'ny sakafo zao ohatra naninona no mivadika le mayonnaise ohatra zany naninona mivadika le mayonnaise nisy menaka ratsy ve tao nisy be sira ve le izy ataovy zany satria rehefa misy raha tokony izy ny sakafo tokony ohatra hoe science exacte ihany satria lanjaina daholo ny zavatra rehetra tsisy hoe anao mofo de asisy io lafarinina de asisy io mihinan-kena-pona le olona afara ataovy 250 degré no efa metimety io hoe zany mahatonga satria efa nanao test les grands chefs reny de anjarantsika ny mianatra amen ao izy miditra le izy de manaova tableau inona ny zavatra tsy nety tamin'ity inona ny zavatra tsy nety ay zao zany ny fanatsarana izy fa miteny anao fa miréussir ianao solution teny kaikinao homme de solution femme de solution je suis laisse note mila mitirer leçon zany tsika amin'ny échec du passé sady mioublier l'échec zany hoe raisinao le izy ohatra hoe olona mandray facture de ay tena tsy nety tia nataoko ty bon tsy manao an'ity tsika ary vady raisina le izy de arina fa tsy atao anaty tableau des échecs de apetraka io asina punaise mihitsy teny anao fa esprit ny punaisenao iny de eny isaka mandalo anao de averiny tamin'ny teanao le tena fopla be tamin'ny teanao le latsaka zany ny fanaony satana mila miovy zany jereo tsara ny fomba nanaovan'ny Josué raha resy izy tao amin'ny ville d'Aï mijery izy hoe inona ny zavatra tsy nety de nanana objectif amin'izay izy hoe conquérir tout le pays 31 zay le juge 3 teo 31 royaume no nirodana teo anoloana satria vonina izy andresy efa ao anatiny mihitsy tsy hoe Josué niavaka tena kaikinao tsy Josué mihitsy niavaka ny toe-pony tena niavaka satria natoky an'Andriamanitra izy ary Andriamanitra raha nyteny hoe nareo tsy maintsy mandova ny tany Kanana zay le objectif zany Canaan tsika tsy mety Canaan ntsony atsika amin'le tanàna sens du terme hoe Canaan zany sens propre du terme Canaan fa manana but Andriamanitra eo amin'ny fiainanao io mety selon parole prophétique zay efa azo na selon am'izay mbola ho azonareo sy efa napetraka Andriamanitra ao anatinareo fa zao fotsiny le izy ataovy but anao sy tanjonao le izy ataovy tena hoe monsieur coïncide amin'le lalàn'Andriamanitra anao de mipoka ianao any amin'ny farany amen de zay koa le teneniko en parallèle zany inona ny succès-ako teo amin'ny fiainako de aza miebebo io zay le nitenitsika teo hoe aza se satisfaire les gloires passées les vivre dans les souvenirs merveilleux reny tsy ohatra hoe tsy mba manana tsy hoe ambition fa hoe misy nouvelle réussite ndray raha pitso afaka ametrahan'Andriamanitra sy hitondran'Andriamanitra à chaque fois nandroso Josué de nisy royaume mandaraboka foana satria vao nandresy indray alléluia alors nga eto tena fa mba nandresy indray fa aloha nga hijanona eto eritreretintsika ny any Kanany hoy izy vita indray alefa indray 31e fois niditra any Kanany zany tena fisainana ahoana ny réussir nahatonga Josué ny réussir Josué 1:8 meny anao le secret tena kaikinao le secret nefa anananao tsy miala aminao le teny saintsainao le teny ressassez le passé oust laissons dormir sur les lauriers zany tena adaboy amin'izay reny olona reny de mivery ny envie d'aller vers de nouvelles victoires tsy mba mieritreritra mihitsy hoe afaka mibatra ny victoire indray raha pitso jereo en une fois en une journée tamin'ny qualification sy tamin'ny finale navita monsieur Usain Bolt ny abatra record du monde en une journée tena kaikinao possible miova en une journée ka ny fiainako nisy rangaha zay koa nanao étude hoy izy isan'andro ane ka Andriamanitra izy miinvestir aminao 84 600 secondes izy nisy nahita an'iny
calculons une journée, 24 heures à 84 600 secondes. Isan'andro Andriamanitra s'investir amin'ny fiainanao manome 84 600 secondes. Atao inona ho inona chaque seconde qui passe. Atao inona ho inona. Soit ianao miacquérir connaissance amin'Andriamanitra bien sûr. Zany hoe miinvestir ao amin'ny royaume ianao, soit ririnao ny amin'ny divertissement. Ao. Ka manomboka androany amaranantsika azy tena aza matoritory eo mba hoe efa nahazo couronne anankiray dia vita. Jereo ny tranon'ireny le atleta be reny gaga ianao fa mur anankiray ny sasany moa dia trano anankiray mihitsy zaho mpanao basket taloha dia ohatrany hoe ny trandro Jordan dia misy an'le trophée sy ny karazany ireny famaniny satria izy en tant que mbola gentilisa izy dia faly izy mampiseho an'ireny zany hoe zao ny fiertéko fa ianao indray en tant que homme sy femme spirituelle mba atao faly aminao Andriamanitra dia hoe za mbola anao bebe kokoa rapitso amen. Ao zay totrika hitsangana asivila mimana hira anankaraha eo raha vady aika moa fa misy an'le hira raika eo aza manaiky découragena ianao tenenino akaikinao za tsy manaiky découragena izanizy zany misy ankizy zay zao atao amintsika dia tsy eto izy androany fa niona tamina voyante dia tsy nanana tsy nahainy miseho an'le esprit sy l'identité atao anatiny izy dia mipepony le voyante tonga dia hoe ianao tsisy ilavana anao tonga dia esprit impur tsy fanahy masina tonga dia disenao zany dia ianao ve hoa dia tsy disernenao mihitsy ny zavatra tenen'le olona hoe tafika le izy ianao tonga dia fanam-pepona dia inona no nataony tonga dia nangovotra izy dia tonga dia vita be zany dia mipepony satana teo izy dia soa ihany izy soran'i Jesosy tsy hoe zay mampanomponareo anahy sy zahay efatra reo zany voalohany rehetra couple pastoral atsovy amin'ny fotoana rehetra tena kaikinao aza misalasala miantso ondry pasteur hoe rehefa tsy vitanao izy dia inona natao niantso izy dia mibosi tena ny fanahy mahery aza manaiky pepona zany aza manaiky découragena zany ianao ny tsisy ilaiva anazy ianao mainty be io zany fanaony satana zany dia ianao ro vao gasy kely io ianao tsy gasy kely zany fa hitantsika eo zany ny karakteranao sy ny personnalité anao laisse-toi forger aussi zany koa ny anisan'ny amezan'Andriamanitra ny Saint-Esprit ao anatinao miray amin'ny esprit anao manana an'izay zavatra zay koa fa ny esprit anao fa miray amin'ny esprit saint tsy faible tsonao tena kaikinao tsy faible anao jereo tsara rehefa niona tamin'ny Gédéon le ange tonga dia niteny vaillant soldat izy tsy niteny toi le faible là vaillant soldat satria izy na le ange aro izy zay nefa hiaraka aminao amin'izay fa vaillant soldat tonga dia saisisseny Gédéon izy ok 300 personnes tena kaikinao 300 personnes 1 million nirotana 300 personnes tsy naratsy akory na dia ny kely azy 1 million contre 300 tsy haiko zany na firy pour 1000 zany tsy haiko so raha atao ny pronostika tena tokony na ny cellule ary tokony tsy hitantsony tellement tena lasa bouilli amin'ny tany 1 million contre 300 dia le 1 million no mitombe 300 tsisy hoe naratra akory fa nomen'Andriamanitra hery ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy aza milesen'ny satana découragé zany tsony ary aza ne te laisse plus distraire koa amin'ny zay premier succès anao fa afaka mavita plus ianao satria mahay zavatra rehetra ianao tena kaikinao mahay zavatra rehetra no le papahery amen. Vakio Jérémie 18:3 raisinao tsara zay hitanao tsara fa hiavaka amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ity hira ity ataontsika aloha le hira amboalohany dia avy eo tsika manao parole prophétique avy eo. Oh Jesosy mambola volanao Andriamanitra, c'est lui le potier, nous sommes les vases. Avelao izy ianao
voifu yantsontsoniray fahaizana arena diplôma tsara reny ary ilaina fa za miankina amin'ireny mbola mifikitra amin'ny olona ianao reo vao mifikitra amin'ireny naonano iandry fasana manolona voyeritreritra ny mandrakira fianana fantatro favorondriana raha misy lasy zao de zao mbora iaony zaosianao hitantsy toy ny masoandro mibalika romanina mahery fo zany lontiny andraisanyay miady tsara naramaritra tantara laza manay zanakely ayao fifalifalina iandalitrao tano mievitra tompony fotoana misoma morony mandrakiza tsy ampozina satsy vaovany ratsy fona tsy omana nefa lasy fotoza nizanizane ambavahoana isana ny famonjeno menanao saisissez l'opportunité reto anenanyay natialavinao fona tsy hoe tsy lala lakoriana io tenao ito fiadanam-po fantatro favovondrianao raha misy lasy zao de zao mbola iaby zao sianao mahitatsy toy ny masoandro mibalika romanina nanakio amarina mahery fo zany olo tiako andraisanyay miady tsara nanamarika tantara azanzoanay zanakiraya fifainananitrao rahoaviana atao amin'izay parole prophétique alefaso za dia olona voafidin'Andriamanitra olona ny sasan'Andriamanitra olona nasiany fanahy masina hitoeran'ny fanahy masina za natao andaboka Goliaty za natao androaka devoly za tsy natao hibaby zioka za tsy nataony hitondra fardeau tsy hitondra tsy tempolony aretina tsy tempolony fahotana ntsony fa efa voadio efa voasasa Andriamanitra ny tompony fisainako Andriamanitra ny tompony espriako Andriamanitra ny tompony haiko azy mahery foa miala eto ambony tany manamarika tantara nandalo teto amin'ity tany ity dia teneno anaranao Tomi nandalo tety amin'ity tany ity zany dia tsy hiala eto raha tsy manamarika tantara aminaran'i Jesosy manangana génération deux fois manandratra génération future feno tahotra an'Andriamanitra feno finoana an'Andriamanitra aminaran'i Jesosy tsy miala eto ambony tany eto raha tsy vita nefa hiraka Andriamanitra mahery fony antsony ary efa miditra lain fifalina ho andanitra raha
jesosy misaotra anao zay atsangano tananao dia hisory fotsiny izy misaotra fa tonga teto amin'ity toerany ity a ianao no manao ny asa rehetra ianao no manafaka ianao no mamonjy ianao no nandravina an'izay nampandrodana an'izay manda rehetra teto anoloanay androany a ianao nanafaka anay a ianao nanasitrana andray androany nikonsole ianao a nandefa parole ianao a nanasitrana sy nanafaka anay tao anatin'ny lavaka izay ny anjeranay a andriamanitra tsara ianao a tompo a sy mpahery indrindra anao eo amin'ny fiainanay a misaotra anao a fa no avinay dia ho avy tsara hiazakazaka any amin'izany a ary izany ifatoako manadino lasa teneno tenanao manadino lasa Jesosy manadino lasa manadino n'izay succès rehetra taloha ihany koa tsy atoritory amin'izay azakazaka efa vita sy efa azo médaille fa hiakatra level amin'ny finoana hiakatra level amin'ny sainteté hiakatra level amin'ny consécration hiakatra level ny amin'ny fanompona hiakatra level ny amin'ny fandroratena mamela ny heliko ny tsirairay avy amin'ny aran'i Jesosy a mamindra fo a fa takiny amindranao fo ihany koa Jesosy takiny amindrako fo ny afaka a zay ny teneninao a no amindranao fo a koa ka misaotra Jesosy amin'ny famelan-keloko misaotra ny amin'ny ranao sarobidy izay miasa eto amin'ity toerany ity misaotra ny amin'ny fanotronanao a ny assistance misaotra fa nahazo vahaolana afaka amaky olana nomenao lakile a fa mana olana dia ny fitiavana ary nomenao lakile koa afahako miditra sy misitraka ny but sy ny porta zay ho vahako ao anoloan'ny fiainako a zay vahako aminaran'i Jesosy a ary andehanako a hidirako a ary tsisy asakana satria ianao momba raha ianao momba Jesosy iza ny asakana iza ny atohatra amin'ny anara-maheran'i Jesosy ary dekreteko zany a ary seleko zany au nom de Jésus amin'ny fiainanao a mandehana fa herinandro fahombiazana mandehana fa lalana tsisy asakana anao ntsony na dia aminga anazy fa ianao le mamomby baolina ianao le tafakatra finale ianao le teafina fa tsy horakorana ianao tsy ianao le akoraina fa ianao le felicitena fa mahery fony antsonanao hialanao ety ambony tany ary anamarika tantara fa nisy lehilahy sy vehivavy nalaiky nampiasain'Andriamanitra teto ambony tany teto Frantsa eraka Eropa amin'ny anaran'i Jesosy amen fa fahasoavan'Andriamanitra matoy zao fahasoavan'Andriamanitra matoy zao anareo amen peace